Mampitombona aminareo hatrany eny ny fahasoavana sy ny fiadanana fi amin'ilay tsy miova maty senior mandrakizay. Amen. Vavaka isika. Sarobidy aminay indray Jesosy ny afaka mipetraka eo an-tongotrao, hianatra ny teninao. Ilay teny fiainana, teny fahamarinana, ilay teny tsy miova nefa manova ny fiainanay. Ilay teny mampafantatra anay ny marina rehetra mba hizoranay araka ny sitraponao. Mampianaranay indray anio, halala ny hevitrao. Nanao Kristy ilay tianay naovanay ny vavaka. Amen. De mbola faly indray avako manohy izao fampianarana izao amintsika rehetra izay manaraka ny fampianarana. De so nantompo ihany koa anareo rehetra izay mangatabavaka fa de ny tompony amaly ary malala ny aina ny isa-tokantrano. Fa n'io tsika de resaka manokana ny amin'ny hoe toeran'ny lehilahy eo anatrehan'Andriamanitra, toeran'ny lehilahy eo anatrehan'Andriamanitra. Andeha ho tarafintsika araka ny fiainan'i Josefa. Josefa ilay nofinidin'Andriamanitra, hitaizan'i Jesosy, ilay zanany, ilay tokana. De hitantsika amin'ny matitoko voalohany, ny 20 hatramin'ny 10 anisan'ny apahany tamin'izany hoe tantarany Josefa, izay mitantara moa ny matitoko voalohany io, ny 20 hatramin'ny 10 ny amin'ny teny fikasana izay nambaran'ny anjely tamin'ny Josefa ary teo ihany koa tamin'ny Maria ny amin'ny hitoeran'ny Jesosy tao akibon'ny Maria izay nametrahany fanahy masina azy tao akibony. Ary raha mitaratsika ny amin'ny hoe takiny eo na ny toeran'ny lehilahy eo anatrehan'Andriamanitra, de raha mijerytsika ny tantaran'i Josefa ny voalohany de hoe ary rehefa nanaiky Maria reny Jesosy fofombadin'i Josefa izay raha mbola tsy nivady izy, de hita fa nitoedraza avy tamin'ny fanahy masina izy. Ary Josefa vadiny izay lehilahy marina sady tsy tahanala-baraka azy, de nikasa ametraka azy mangingina. Ny vanim-potoana izay nisy tamin'ity tantara naterahan'i Jesosy ity, rehefa amin'ireny moa zany tsika ny testamenta taloha, de raha misy vehivavy anankiray izay mitoedraza melohan'ny fanambadiana de avoaka ivelan'ny tanàna ary toraham-bato. Ary izay ny zavatra nisy teto. Fa rehefa mitarantsika ny amin'ny tantaran'ny Josefa de hoe lehilahy marina Josefa, tsy tahanala-baraka azy. Zany izany toetra anankiray izay tokony tarafina amintsika lehilahy hoe lehilahy marina. Rehefa miresaka hoe marina tsika ravako, de ny marina de Jesosy Kristy ny fahamarinana. Ary amin'resaka hoe Jesosy Kristy fahamarinana tsika de mira ihany koa zany fa ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinana. Ny lehilahy marina zany de ny lehilahy izay mandeha araka ny tenin'Andriamanitra. Ary izany eto ny hita hoe lehilahy marina izy, lehilahy tsy tahanala-baraka, tsy tahanala-baraka. Isika lehilahy de natsoin'Andriamanitra tsy hoe hanala-baraka ao anatin'ny fiainana-tokantrano, hitantarany zany amin'ny olona maro samihafa, fa mba ho tahaka ny Josefa ametraka azy mangina. Tena hita Josefa hoe tena bevoka izy. Ahoana re zany, inona re ny tokony atao hoe? De hoe lehilahy marina izy, lehilahy marina izy, tsy tahanala-baraka olona. Ary misy fotoana nefa zavatra tena misy de hoe misy fotoana fiainana-tokantranontsika de tena hoe tena fantatry ny olona rehetra eny. Fa eto ny fahendrena izay ampianariny saotra masina de zao hoe tena andere tsy hanala-baraka olona, indrindra tsy hanala-baraka vatsy, satria zany hoe manala-baraka vatsy zany taka manala-baraka tena ihany, taka manala-baraka tena ihany. Lehilahy marina Josefa. Fa ny faharoa izay hita eto ihany koa de zao hoe lehilahy tena mankatoa an'Andriamanitra Josefa. Raha mbola ny saina izy ametraka ny Maria mangingina, de nisy anjelon'ny tompony seho taminy tamin'ny nofy ka nanao hoe Josefa zanaky Davida aza matahotra pakatra amin'ny Maria varinao, fa ny zaza ao akibony de avy amin'ny fanahy masina ka hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany atao hoe Jesosy, fa izy namonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Zany ihany koa ny fahamarinana faharoa hoe lehilahy mankatoa an'Andriamanitra. Rehefa niteny taminy Andriamanitra de najany ny fikasany, najany zay zavatra noeritreretiny, fa zay tenin'Andriamanitra nanka toaviny. Ary zany zany mahagaga rehefa manotsika amin'ny 2:4 de ary Josefa rehefa nahatsiaro tamin'ny toromasony de nanao araka izay nanodininy anjelon'ny tompo azy ka napakatra ny vadiny.
lehilahy tia mankatoa an'Andriamanitra. Ny fotoantsika lehilahy mety hoe manetretra hoe zao no tokony atao. Mety fotoana atsika mandeha fisaintsika de hoe izao ny fanapa-kevitra mety io itondrano anaty tokantrano. Fa eto zaka tena makany zao, rehefa miaino ny tompo ianao de mana ny heviny ary lina amin'ny fiaina tokantranontsika ny tompo. Ny lehilahy tsy diso lalana zany amin'ny fiaina tokantrano de tahaka ny sevety ny lehilahy miaino ka mankatoy izay ambaran'ny tompo aminy. Raha iverina manko hoe to sarosarotra ihany indrindra raha izao zava-misy zao hoe bevoka le vehivavy tsy fantatro hoe iza ny rainy, kanefa rehefa ny tenin'ny tompo hoe avy amin'ny fanahy masina io de ilay lehilahy marina nakatoy ny tompo, nakatoy ny tompo. Ary zany mihitsy no zava-dehibe satria ny lehilahy no loha anaty tokantrano ary ny lohan'ny lehilahy de lazay saotra masina fa Kristy. Ka ny lehilahy manaiky an'i Kristy de tsy mandeha araka ny fanapahan-keviny ihany, tsy mandeha araka ny fisainany ihany, fa mandeha amin'izay hitarihan'i Kristy azy ka tsy miala amin'ny soratra masina. Ary zany eto zany nampiavaka an'i Josefa hoe rehefa niteny taminy anjely hoe aza matahotra ianao, fampiakaro ihany Maria ho vadinao, de nakatoy izy, nakatoy izy. Ary nazava taminy hoe hiteraka zazalahy Jesosy lay hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana, lay hamonjy ny olona afaka amin'ny fahotana, de nakatoy izy. Ary zany ny toetra ihany koa tsara lay tahaka ho antsika lehilahy hoe tena mba ho lehilahy endry, manorona fiainana, manorona ny tokantrano eo ambony vatolampy, manorona ny fiainana eo ambony fankatoavana an'Andriamanitra. Tsy tafavoaka antsika lehilahy amin'ny fisainantsika sy ny fahatakarantsika ny fitondrana ny fiainana tokantrano. Fohy loatra manko ny fisainantsika ary tena kely mba takantsika. Ka raha ny hevitra raha izay heverentsika fa tokony atao ny hitondrantsika azy de verina fa tsy lamina mihitsy ny fiainana tokantranontsika. Fa raha toa ka manaiky isika hiaino ilay tompo mariky ny tokantrano ka hankatoa ny amin'izay ambara momba ny tokantrano dia afaka mijoro vavolombelontsika tena mana tokantrano miavaka, tokantrano mahatamana, tokantrano mahateo-tia ary tokantrano anjakan'i Kristy. De izany no afatra faharoa, lehilahy maro ny Josefa, fa ny faharoa lehilahy tena tia mankatoa an'Andriamanitra izy. Fa ny fahatelo, lehilahy mizotra amin'ny planin'Andriamanitra, lehilahy mizotra amin'ny planin'Andriamanitra. Mana planina ho an'isa tokantrano manko Andriamanitra. Ary io planin'Andriamanitra amin'isa tokantrano io de izao hoe samy mana planiny hitondran'ny fiainan'ny olona tsy ray avy Andriamanitra, tsy afaka ampitaina io fa samy miavaka. Fa ny nampiavaka an'i Josefa zany teto hoe tena natsoan'Andriamanitra izy hoe manekeo vadin'i Maria ary maneke ihany koa fa io vehivavy io de vehivavy virjiny, hitoetra azy izy, hiteraka zazalahy de hiteraka ny anarany tao lay Manuela, lay amintsika Andriamanitra. De izay lay planin'Andriamanitra. De taka Josefa zany rehefa namban'Andriamanitra taminy de nanaiky izy hatanteraka izay fikasan'Andriamanitra amin'ny fiainany izay nifidy azy. Ary tena tombontsoa zany ravako ny amin'ny hoe manaiky izotra amin'ny planin'Andriamanitra. Io fankatoavana io manko de misy planin'Andriamanitra foana ao ambadika zany satria itsika tsy hoe vivre pour réussir, tsy hoe hiaina mba hahomby eto tany, fa vivre pour obéir, hiaina mba hankatoa an'Andriamanitra ny amin'izay lana tiany izorantsika. Ary rehefa mitarantsika ny fiainan'i Jesosy de Jesosy lazay sotra hoe nandeha tamin'izay nanoratana azy, nandeha tamin'izay nanoratana azy, zany hoe miaina izy arak'izay nanoratana ny fiainany. De tokony tahaka izany isika. Rehefa mijery koa tsika tantaran'i Josefa de efa voasoratra hoe izy no fidian'Andriamanitra, zany hoe hitaizan'i Jesosy tetỳ tany, de izy no fidian'Andriamanitra, ho rain'i Jesosy tetỳ, de nanaiky izy ny amin'izany hoe andeha izotra amin'ny planin'Andriamanitra. De izany ny fahamarihana faharoa hoe ny lehilahy de ny fidian'Andriamanitra, hitarika ny ankonany, izotra amin'ny planin'Andriamanitra. Engane mba tsy isika lehilahy indray no handrava ny planin'Andriamanitra ho an'ny ankonantsika, fa maneke izotra amin'izay nanoratana ny fiainanao, maneke handeha amin'izay hitarihan'i Kristy ianao, izotra amin'ny planin'Andriamanitra, indrindra izotra ho an'ny fiainana mandrakizay. Tsika manko tsy hoe miara-mirona, no mirona de ny olona tsy mahalala hoe hoaiza izy na hoaiza, fa de mirona makary de makany daholo, mirona makary. Ary hitantsika fa izao vanim-potoana mihitsika izao tena misy vanim-potoana fironana mahery vaika. Am'izay zao tsika reny hoe natamazotra tserasera, de misy fironana de manaraka an'izany daholo hoe zao indray ny malaza, zao indray ny atao. Fa tsy zany, fa ny lehilahy de tsy tokony hanara-drery rano, fa tena tokony hanohitra izany, izotra amin'ny planin'Andriamanitra. Ka itsika zany miara-mizotra fa tsy miara-morona, mizotra
araka ny sitrapoandriamanitra fa tsy mirona ho any am'zay irona ho aiza nefa tsy fantako ry ary nisy fotoana moa nalaza te hoe miara mirona de miara mirona ny olona fe dao iary izotra fa ny farany zay dito ampianarina antsika te nampiavaka ny Josefa de lehilahy marina izy, lehilahy mankatoa an'Andriamanitra izy, na de tsy nifanaraka tamin'izay nieritreretiny aza ny tenin'Andriamanitra de nanaiky izy zay nanodiny Jehovah azy. Fa ny fahatelo zatsika lehilahy tena mizotra amin'ny planin'Andriamanitra izy, planin'Andriamanitra ny atongavan'i Jesosy eto tany hamonjy ny olona afaka mifahotana de nanaiky izy ho ampiasain'Andriamanitra ny am'zany hatateraka planin'Andriamanitra zany. Fa ny farany de hoe lehilahy tena nampiavaka de lehilahy maharitra Josefa, lehilahy maharitra izy. Nagaga amin'ny Timothée voalohany tiny 9:10 de ary tsy nahalala azy izy mandrapitera ny zazalahy ary ny anarany natao hoe Jesosy. Tsy nahalala ny Maria. Sodomany moa de amin'ny teny hoe tsy nahalala zany de miresaka hoe tsy nanao firaisana ranofo tamin'ny Maria Josefa raha tsy efa teraka i Jesosy. Tena lehilahy naharitra izy satria tena vadimindry hoe zaza masina Jesosy ary nampiavaka de hoe tsy napetraka tamin'ny favehivavy virjiny, zany hoe vehivavy madio no nitoerany Jesosy ary tsy nahalala amin'ny Maria izy raha tsy efa teraka Jesosy. De zany zatra mahagaga hoe tena lehilahy tahaka izany ihany koa ny tetavin'Andriamanitra, lehilahy madio ara-pitondratena, lehilahy tena miaina mihitsy am'zany hoe faharetana indrindra ho any tsy manambady zany tena hoe maharitra tena misy fotoana ny tokony hidirana am'zany resaka hoe firaisina ranofo de ao anatin'ny fanambadiana ny toerana de efa vita fanamasinana teo anatreha n'Andriamanitra ary tsy vitan'izany fa tena hoe maharitra. Misy fitenitsika tany zay zay tia mahandry de na ao anatin'ny tokantrano azy de tena hoe fa misy vady voatokana de maharitra amin'ny olona iray io satria ny vady de natao ho tokana dikany hoe tokana de tsy misy faharoa raha tsy hoe amin'ny fotoana zay mety hoe efa niala teto tany ilay anankiray. Fa ny ankoatr'izay raha de tena hoe fampirafesana ary sotramasina de manambara zany mihitsy elohin'Andriamanitra ny mpitsangajanga tsy akasitran'Andriamanitra zany avako fa tena zava-dehibe ny hoe maharitra, naharitra Josefa, tena naharitra tao anatin'izany fotoana zany ary tsy nahalala azy izy mandrapitera ny zazalahy. Lehilahy tahaka izany ihany koa tetavin'Andriamanitra, lehilahy tena afaka mijoro amin'ny fahamarinany tenin'Andriamanitra, lehilahy afaka manana fitondratena miavaka, lehilahy maharitra ny amin'ny hoe fahadiovam-pitondratena ka hita amin'ny fiainany andavanandro ny amin'ny izany hoe Kristy velona ao anatiny. Tsy Josefa taty amin'ny testamenta vaovao ihany fa na Josefa tay amin'ny testamenta taloha zay tena tsarotsika de lehilahy tena ana fitondratena miavaka ka nasandratra Andriamanitra ny fiainany, tena nasandra Andriamanitra lasa pré-ministre izy rehefa nisy fotoana hoe nikotiny vadiny Potifara natao zay andavona azy ny amin'ny fitsangajangana fa afaka anjozy hoe tsy hanoty eo anatrehan'Andriamanitra ary zany ny tombontsoa indrindra ho antsika lehilahy. Fa matetika moa zany lehilahy kapay tsy hita fery lehilahy de manao ny faharatsym-pitondratena fa tsarovy fa ny olona madio fitondratena ao anaty sotrama tena olona miavaka ary lasa lavitra amin'ny fiarahana amin'ny tompo. Izany no afatra zay nomeny tompo antsika nay tamin'ity fotoana ity ny toeran'ny lehilahy eo anatrehan'Andriamanitra de tena hoe tian'Andriamanitra lehilahy marina miaina ny fahamarinany tenin'Andriamanitra. Toeran'ny lehilahy tena tia Andriamanitra lehilahy mankatoa na de tsy mifanaraka amin'ny fihevitra ao aza ny hitondrany tompo de maneke ary lehilahy mizotra amin'ny planin'Andriamanitra, tian'Andriamanitra ho ampiasaina hamonjena n'izao tontolo zao ary zany eto i Josefa hoe mba ampiasaina izy ny amin'ny hoe pakatra Maria hitaizany Jesosy lay hamonjy zao tontolo zao afaka mifahotana de nanaiky izotra amin'ny planin'Andriamanitra, nanaiky ny am'izay nanoratana ny fiainana. Lehilahy maharitra fa tsy nahalala ny Maria izy mandrapateraka i Maria any Jesosy, lehilahy naharitra tamin'izany hoe fitondratena tsara araka ny sitrapon'Andriamanitra zay. Tompony azo anatsika ravana mba ho azotsika indrindra iainantsika zay trambaran'ny tompo amintsika mba nantsika fitondratena tsara sy miavaka eo anatrehan'ny tompo. Amen. Vavaka isika. Saonay ianao ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitra, le Andriamanitra tia ny fiainanay, Andriamanitra mihevitra ny fiainanay, Andriamanitra mitondra ny fiainanay ary Andriamanitra mampafantatra anay ihany koa ny sitraponao. Mpianaro zay lehilahy mba ho lehilahy marina eo anatrehanao, ho lehilahy tia mankatoa anao, lehilahy hitondra ny ankonanay hizotra amin'ny planinao ary aharitra amin'ny fitondratena tsara. Ny teninao ane hiasa ao anatinay mba hahafanay mijoro vavolombelonao na amin'ny teny na amin'ny asa amin'ny androm-pahavelomanay.
nanao Jesosy Kristy ilay tianay sy mampianatra anay ny fahamarianaovanay ny vavaka. Amen. Dia manona ny fiadanany tompo amin'ny isa-tokantrano ry havany. Ny laharana 034 76 317 50 034 76 317 50 ny fandraisantsika raha misy ilaina ny amin'izany. N'Andriamanitra voninahitra. Amen.